Iray ahitana ny resaka kolikoly ihany koa ny sehatry ny tontolo iainana raha ny fanajajiana izay natao. Androany nampahafantarina teo amin'ny UCM ny andiany 10 amin'ny gazety boky Trandraka Baimalina. Fanajajiana izay hiampana betsaka amin'ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana. Tanty indray mandeha ity dia nisafidinay satria mifanaraka amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana ny 10 Jona ny miompana bebe kokoa amin'izay hoe resaka ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatry ny tontolo iainana izay amin'ny lafiny anankiroa dia ny resaka fitrandrahana harenan-kibon'ny tany sy ny resaka jona. Ireo zany satria rehefa miresaka tontolo iainana antsika dia miresaka olona ihany koa satria ny olona no tena mampiasa an'ilay service écologique raisintsika avy amin'ny tontolo iainana. Tao anatin'ireo fanajajian'ireo dia misy ny exploitation aurifère any Betsika, misy ny momba ny safira ao Ilakaka, misy ny momba ny concombre de mer any amin'ny faritry Menabe, misy ihany koa ny resaka graphite ao Brickaville. Isan'ny adiavan'ireo mpisehatra miady amin'ny kolikoly ny fiarovana ireo lanceur d'alerte na ireo olon-tsotra milaza vaovao sy mitoroka ny resaka kolikoly. Antony maro ireo olona namony endry efa nilaza ny zavatra mitranga. Eo amin'ilay resaka safira zao ohatra dia hita hoe misy fifanarahana ataon'ireo opérateur vahiny zany izay maka an'ilay vato. Misy fifanarahana ataony zany amin'ireo mpitrandraka madinika ary tsy tafiditra anatin'ilay fifanarahana ny tanàna. Izany hoe ny commune lasa ohatra raha misy risin-torona tokony ho azony dia tsy mandalo eo aminy ilay izy. Eo koa misy hoe raha ohatra ka tokony déclarer X gram izy dia ambany kokoa noho izay ny déclareny. Na koa hoe tena tsy ambanin'ny tany mihitsy zany les transactions tsy hitanao hoe tsy ivelana akory misy an'ilay zavatra mitranga. Ankoatran'izay koa dia tsapa teo anatin'io hoe misy insécurité mavesatra be ilay izy. Isan'ny olona izay nanontanianay nandritra ilay investigation zao roa volana tao aorian'ilay nahatongavanay teo izy dia nisy nitifitra. Efa misy ihany hoy teo anivon'ny Transparency International ny fandraisana andraikitra ataony ireo atompin'andraikitra isan-tokony manoloana ny tatitra izay ataon'izy ireo saingy mbola maro ny ezaka mila apetraka amin'ny famongorana ny kolikoly eto Madagasikara.